manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy, manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy, hianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazana, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Rangiary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Ary izy ireo naresy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary tsy nakamaminy aintsony izy na dia ho faty azy. Eny tokoa ry rahalasana vavy izay manaraka rahan'ity fantarana ity dia fahasoavan'ny tompo fiadanana ary ny fanambinana ny eo amintsika tsirairay avy. Naiza andraisanao zao fandarana zao na eto Madagasikara eto Antananarivo mazava ho azy ny alalan'ny radio sy ny fahitalavitra, na ihany koa amin'ny alalan'ny réseaux sociaux any amin'ny faritra ivelany Antananarivo eto Madagasikara, na ty ampitan-dranomasina indrindra asika eto Paris amin'izao fotoana izao dia arabaina manokana nareo eto Paris eto, izay azo lazaina hoe mahazo tombony manokana satria dia misy départ vaovao, misy fahasoavana vaovao tonga aty aminareo ty. Tsy adiny koa nareo aty amin'ny faritra Dubai, faritra Australie aty Amerika aty izay manaraka hatrany ty fandaranty dia tsy diso anjara fahasoavana ianareo fa mino zay ary efa nitondra bavaka anareo zay fa ao anatin'ity fandaranty dia misy fitahina manokana, misy fahazarany ratsy ho afaka, misy valimbavaka efa ela tsy azo dia ho tonga indray zany misy zavatra ho ataon'ny tompo, zavatra tsy voafetra ho ataon'ny tompo afenanao ao anatin'izao fianarantsika soratra masina zao. Miarabanao pasteur tompoko. Ya miaraban'ny pasteur Alvarez dia miarabantsika rehetra tompoko. Ndao hivavaka arsika alohan'ny hidirantsika lalina ny amin'ity fandaranty ary tsy adinonay ny mivavaka ao anao zay mety manana olana, mety marary angamba ao amin'ny lohanao, mety marary ando foana angamba ianao hoe ahoana ary ty za marary ando foana ty dia mihinana paracétamol foana ianao. Rehefa mihinana paracétamol ianao dia sitrana dia magaga fa fotoana elaela teo reny marary andondray, dikan'izay mety misy zavatra ilana vavaka mihitsy ao anatin'ny fahasalamanao zay. Na ianao koa marary lamosina, enina hoe misy zavatra mivaivay manaintaina amin'ny lamosonao na mitongotra ao misy marary amin'ny lohalika ao ary mila tsy afaka mandeha mihitsy ianao. Misy amin'izao fotoana zao ngamba mety nareo menakavy mihitsy ohatra mitovy aretina hafahafa hoe samy marary lohalika daholo nareo ary mitady tsy afaka hitsangana amin'ny fandriana daholo maretina maro samihafa, na hoe misy tension fanipanina ianao amin'izao fotoana zao hoe miakatra be ny tensionnao ohatra ny fanipanina tsy mahazo aina bavaka anao zay amin'izao fotoana zao. Angatako aminao dia zao apetrao amin'ny faritra marary ianao mitananao, raha tsy voafaritra mazava ny toerana misy ianao fa hoe anatin'ny vatanao misy marary tsy fantatra mazava hoe azy amin'ny marary ianao dia zao apetrao amin'ny lohanao ny tananao, hivavaka anao zay amin'izao fotoana zao no délivrance foy nefa tsy miankina amin'ny alavany fa na dia foy aza dia hiasa ny herin'Andriamanitra. Ny ilana tany dia tsakana amin'ny herin'Andriamanitra fa hiampita amin'ny alalan'izao fahita lavitra zao ny herin'ny fanahy masina, hivoaka amin'ny alalan'ny écran dia hiampita any amin'ny lohanao, any amin'ny masonao, amin'ny tenanao ray manontolo dia atsapa fanasitrana ianao ambadika zao vavaka ataontsika zao. Ndao hivavaka atsika amin'izao fotoana zao akiko masonao ary raha eo dia mivavaka manokana man'izao rahalahy sy anavavy zao zay mametraka ny tanany amin'ny faritra marary azy amin'izao fotoana zao, mety eo amin'ny lohany zany, mety eo amin'ny tenda, mety eo amin'ny orona, mety hoe sinezita na amin'ny maso na amin'ny nono na amin'ny kibo na amin'ny tongotry naiza na amin'ny lamosina, amin'ny anarany Jesosy Kristy tompo mandidy ny aretina miala amin'ity olo ty, miala amin'izao rahalahy sy anavavy zao, miala amin'izao zaza zao, naretina inona naretina miala zany aretina zany amin'ny anaran'i Jesosy, miala 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 ny loharanona retina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Za dia manambara afaka ianao amin'izao fotoana zao, sitrana ianao amin'izao fotoana zao ary ny rano Jesosy dia mandrakotra anao amin'izao fotoana zao, mandrakotra ny toerana misy anao, rano Jesosy, rano Jesosy miaro anao tompo. Rehanitra ty bokon'ny Josoa toko faharoapolo ty zay dia mangataka fanahy masina
le fanahy mpampianatra tsara indrindra fanahy tsy mety diso a amin'ny fampianarana zay menao anay fanahy famarinana angatanay zay fanahy masina zany amin'izao fotoana zao a anokatra masom-panahinay a atonga anay andray tsara ny teninao voarainay tsara tompo anisy fetraikany lehibe aty aminay zany teny zany a amin'ny tean'io ty amin'ny anaran'i Jesosy amen. Lasarantsika pastera ny amin'ny tanàna ny fidianana ny tanàna fanosirana hoan'izay fahaty olona tsinahy ary Jehovah ny teny tamin'ny Josoa ka nanao hoe lazao amin'ny zanak'Israely hoe fidio ny tanàna fanosirana zay nolasaiko nataon'olona zay Mosesy taminareo hanosirana zay nahafaty olona tsinahy dia ho fanosirana ho anareo zany mba tsy ho azo ny mpamaly raha ary raha misy mandositra ho amin'ny anankiray amin'ireo tanàn'ireo ka mijanona eo alohan'ny vavahady ary mandahatra ny teniny eo anatrehan'olona amin'izany tanàna zany dia ampidiriny ao an-tanàna izy ka omeny toerana mba hitoetra eo aminy ary raha manenty tsy azy ny mpamaly raha dia tsy hanolotra ny nahafaty olona eo an-tanany izy satria nahafaty sy namany fa tsy nankala azy teo aloha dia hitoetra amin'izany tanàna zany izy mandra-pisehony eo anatrehan'ny fiangonana ho jaraina sy mandra-pahafaty nyzay mpisorona be amin'izany andro zany dia hiverina ilay nahafaty olona ka ody any tanànany sy any antranony dia any amin'ny tanàna zay nialany fony izy nandositra dia nanokana ny Kadesy any Galilia any amin'ny tany avoanan'ny Naftali izy Sikema any amin'ny tany avoanan'ny Efraima ary Kiriata Arba Hebron zany any amin'ny tany avoanan'ny Joda hady any fidy any Bezera any anefitra amin'ny tany lemaka zay amin'ny firenen'ny Robena izy ary Ramota zay any Gileada any firenen'ny Gada ary Golanina any Basana izay any firenen'ny Manase any andafy atsinanan'ny Jordana tarifin'ny Jeriko ireo ny tanàna voafidy ho any zanak'Israely rehetra sy ny vahiny eo amin'ny antsoran'izay rehetra nahafaty olona tsinahy mba tsy ho fatin'ny tanàn'ny mpamaly raha izy mandra-pisehony eo anatrehan'ny fiangonana pasteur. Misaotra pasteur Alvarez mariana tsara aloha zany pasteur eto amin'ity vaky teny Josatoko faroapolo zao tsika dia misy tanàna manokana zay natokana tsaiko misy anaky telo angamba izy teo io tanàna io a tsy hoe fonja akory tsy hoe fonja be ny tsy afana fonja be na tany mora sy marifoto sy ambalatavoangy fa tanàna ohatran'ny tanàna rehetra ihany izy io ao anatin'ny faritra ny tany Kanana raha ohatra fotsiny zao tsika mijery an'ity le hoe Golana ity dia io zao lay tanàna hidiavana amin'ny Syrie ary nanambaran'ny filoha Amerikana vao herinandro lasa angamba zay a fa naverina ao amin'ny Israely io tanàna io ny vondrona Européana sy ny tany Arabo dia tsy manaiky an'izay fa ny Amerikana rery ihany zany nanaiky hoe le Golana atao fahatry Syrie ity dia tanàna hoan'ny zanak'Israely ary raha ny ara-baiboly aloha zany tsika tsy mity amin'le tsy momba ny aty tsy momba ny aroa fa raha ny ara-baiboly zany dia tafiditra tao anatin'ilay tanàna fanosirana izy io pasteur ary tanàna ao anatin'ny faritry ny zanak'Israely izy io anisan'ny tanàna mamokatra sady be arena-kibon'ny tany ary tsara ny toetrandro any amin'izany fatry Golana izany anisan'ny tanàna zay nofidiny Josoa manokana hoe anaovana ilay tanàna fanosirana zay zany tsara mariana zay ny votoatan'ity resaky ty eto zany pasteur Alvarez satria hianatra mahakasika ny Josoa toko faroapolo tsika dia mahakasika ireo karazana olona zay nahafaty olona zany eo anatrehan'Andriamanitra moa zany pasteur dia mitombona foana ilay tenin'ny soratra masina hoe aza mamono olona ka na io a ny fanahininana vonoana na io a tsy nany nahafatesany azy dia tsy mahafoana an'ilay didy hoe aza mamono olona zay zany zavatra anankiray raha izay didin'Andriamanitra zay zany zao mitenenina pasteur Alvarez hoe aza mamono olona dia tonga dia condamné à mort daholo ny olona rehetra eto ambonin'ny tany satria ny akamaroan'ny olona rehetrarehetra io Jesosy aza dia niteny manao hoe na iza aminareo no miteny amin'ny rahalahiny hoe foky lahy na manao tsinitsinany rahalahiny dia fa mpamono olona zany ka raha raisina amin'izay andalatsoratra masina zany zany dia ny olombelona rehetra dia tsy afabela ao anatin'izay famonon'olona zay dika zany dia hoe tsisy mendrika ny olona rehetra fa tsy maintsy mandositra ato amin'ity tanàna fanosirany ity
tsy maintsy mandositra amin'la tanàna fantotsirana mba tsy ho azony mpamaly ra ozy ny soratra masina zany hoe ranomarina de ohatrany hoe mba tsy hotratry ny fitsaram-bahoaka de nandositra tao amin'io toerana anankitelo zay tanàna fantosirana io ndray andro ao anatin'ny baiboly eo am'jaona toko favalo de nisy vehivavy anankiray nanantona an Jesosy vehivavy azo nola ny tanana ny jangajanga de rehefa tratra io raha vehivavy io ny zavatra nampalahelo fotsiny moa ahoana nafatarana azy hoe nijangajanga fa nakaiza le lehilahy nefa ny lehilahy neny tena tompona andraikita tamin'ny zavatra io fa ahoana moa le vehivavy ny tratra de nakaiza le lehilahy an'zany ny olana pasteur de tsoka veranamana tsoko fahitako andranamana anisan'ny le nitondra vato be koa tsaiky tora-bato azy ary tsy lavitra fa tsy anaovana resa betsaka fa olona tsy de lavitra am'le teo amin'ny tanàna ihany izy io de zao anefany ho Jesosy manao hoe zay tsy nanota taminareo no ako hitora-bato azy voalohany ary Jesosy any amin'ny andalatsoratra masina fiany ko de niteny pasteur manao hoe tsy ny finaritra no mila fanafody fa ny marary ary tsy ho avy antsony marina aho fa ny mpanota mba hibebaka zay rehetra manantonay dia tsy mba misy ho laviko mihitsy zaho nisy vanim-potoana nandinika pasteur Alvarez hoe raha ny fahotako sy ny fahotan'ny olombelona rehetrarehetra de tsika rehetrarehetra zao no mendrika nomboana teo amin'ny azo fijaliana etrarehetra hoe milanja 500 kilô eo zany ny azo fijaliana netiny Jesosy iny de raha ohatra ka milanja nio azo fijaliana 500 kilô io betsaka aloha zany tsy azaka mazava ho azy tsy ny olona rehetra no tsy ny olona rehetra ary raha io koa no entina de mety ifamaly amba amin'ny azo fijaliana eny andalana eny hoe ny azo fijalianareo raha ty mamely ny azo fijaliana ay tena mifandona samy mibabiny azy zany de nde ho izy nareo nde etsena any amin'ny posary zay nde etsena ary amin'ny avance center zay de sady mitondra azo fijaliana satria meloko fa tsy zay anefa ny pasteur noho ny fitiavan'Andriamanitra zany noho ny fitiavan' Jesosy Kristy tompo atsika dia Jesosy noho ny solo voina ny olombelona rehetrarehetra ny olombelona de niaina tao anatin'ny fikorontanana ny olombelona de niaina tao anatin'ny tebiteby ny olombelona rehetrarehetra de voafatitra tao anatin'ny fahotana daholo ary araka nylazaiko teo hoe ranomarina de tokony omboana eo amin'ny azo fijaliana daholo de avy eo atsipy any amin'ny elo any amin'ny fariavo solofara fa tamin'ny fotoanandro dia ny rahan'Andriamanitra Jesosy Kristy ary io vanim-potoana io zay akalazantsika tsy ho ela de ny vanim-potoana ny Paska amin'ny 18 avril ho avy zao de io vanim-potoana io no nahatongavany Jesosy pasteur nitondra ny fahotako nitondra ny ozona teo amin'ny fiainako tonga teo Jesosy Kristy tompo niantona teo ambony azo fijaliana mba hamonjy ny mpanota hamonjy atsika zay very hamonjy ny olombelona rehetrarehetra ka na iza pasteur Alvarez matsiaro ny tena no mpanota matsiaro ny tena ny fameloko na tsiaro ny tena ny fababiosina ary matsiaro ny tena ny fanatera behivavy de Jesosy Kristy lay tanàna fantosirana Jesosy Kristy tompo lay toerana anankiray ialoko alofan'ny olona rehetrarehetra zay meloko ka mitady famelan-keloko de ao am' Jesosy jereo tsara ozy soratra masina vakitsika teo eo amin'ny toko faroapolo dia ny andininy fa enina de izy hoe de hitoetra ao am'zany tanàny zany izy mandra-piseho ny eo anatrehan'ny fiangonana ho tsaraina mandra-pahafatiny zay mpisorona be am'zany andro zany de hiverina lay olona ka ody any an-tanàna sy ny ao an-tranony de any amin'ny tanàna zay ny alany fony izy nandositra zany hoe ranomarina zany le olona nanota teto de hitanao tsy mahazo misehoseho mihitsy mandra-pahafaty mpisorona be fa nafinaritra de zao tonga Jesosy Kristy tompo lay mpisorona be an'Andriamanitra nanao fanelanelana nao an'Andriamanitra soa atsika maty Jesosy de afaka misehotsika lasa tonga zanak'Andriamanitra satria ranomarina zany no ny fahotantsika de tsy tokony iseho vahoaka akory pasteur fa tokony mendrika an'izay fanamelohan'izay fa maty lay mpisorona be
ary niditra indria mandeha tany fitoerana masina zao volazan'ny tenin'andriamanitra io mpisorona be io de nahazo fanavotana mandrak'zay ary rehefa nahazo fanavotana mandrak'zay a de za avitra mandrak'zay ianao avitra mandrak'zay zay nino ny anarany ka mibebaka amy fahotana mibebaka amy falitony pasteur Alvarez dia mahazo an'izay famotsora keliko zay ao am' Jesosy Kristy tompo. Zava-dehibe tena zava-dehibe tokoa zay pasteur satria verina ihany araka le teninao teo hoe ny olona anakiray zany nafaty olona tsina zay hoe mety tsy fananiny zany le nafaty an'le olona fa mety hoe be dehibe moa ny hoe accident zany mety hoe matina accident tsy fananiny zany ohatra hoe misy olona maty tampoka ohatra hoe ny andeha niazy izy de nitoraka lefina le azany kendreny lefina ny toroany kanto tsy voa le azany fa olona hafa reny voa de naratra le olona efa maty ohatra olona zavatra tsina zany nahota tsina zany dia afaka mandositra zany reo olona reo de makany amin'ny toerana anakiray ny teny azo fijaliana ihany koa ianao teo hoe ny azo fijaliana dia ny tompo zay tanindon'ny toerana zay fantosirana de moa zany de misy tanindony zany izy ty pasteur raha ty bokony soratan'ny Mosiesy ty zay sorata tamin'ny bokony Josoa ty no vakina fotsiny am'izao dia tsy hoazava ny dikany izy ty fa any amin'ny testamenta vaovao no manazava anazy hoe tsy izy akory izy io tanàna fantosirana io fa Jesosy Kristy tompo araka ny tenenao hoe izy nitondra ny azo fijaliana ary raha tsika tsiraray avy tokoa moa nitondra ny azo fijaliana araka ny teninao pasteur andeha bus zany ianao de hitondra ny azo fijaliana de hoe aisaka saona angaty ny azo fijalianao fa manery ny placenay de sasany atao amin'ny porte bagage de hoe tareo sao de fa maty io ny azo fijaliana fa nareo ngeda be ohatrany nisy fanoarana nisy tantara kely anakiray zay ngamba pasteur hoe nisy olona anakiray zany taraina mihitsy hoe ny azo fijaliana hoetiko ty raha ka de tena mavesatra loatra de tamin'ny alina zany izy de nataon'Andriamanitra nita fahitana izy tamin'ny alina hoe nampidirina tao anaty trano malalaka be anakiray satria nitaraina loatra tamin'ny tompo mazevatra loatra ny azo fijaliako de ozy ny tompo zao ary anaka iny azo fijaliana lazainao fa mazevatra be iny dana mety miditra anatin'ity trano ty de ao anatin'ity trano ty misy karazana azo fijaliana be de be misy fofoy misy lavalava de apetrao ao anatiny eo le nentinao iny de sivonanaranao de zao mangala anao zay azo fijaliana sazo anao hitanao fa maivamaivana aminao de niditra anatin'le trano izy zany to anaty fahitana de nitsapainy hoe ty fofoy ty raha mety amiko tsapainy le fofoy fotra mazevatra indray ty lavalava ty ngamba tsapainy lavalava maivamaivana fa saingy zao pana toerana be indray tapitra mifidy azo fijaliana isan-karazany teo fa manaly ny azo fijaliana teo de ny alanenina mihitsy izy mifidy de ny afarany izy nahita ihany pasteur ty rangano tena mety amiko ty sady tena pointirako tsara ty de nety mivoaka ny trano izy de niteny tamin'Andriamanitra tompo ty tena mety amiko ty de zo tompo iny ihany le azo fijaliana nentina nohiditra tao iny misy ny anaranao teo iny de vo jereo ay ty any zany mety amiko ty nitilo lazaina de zao ny azo fijaliana zay nandatsahany Jesosy ny rany io no toeram-piafenana ny tompo Jesosy zany no fantosirana ao atsika pasteur araka ny teninao iny moa ny fantosirana satria Jona Mpaona Batista de efa niteny an'io atao amin'ny Jona toko fahatelo pasteur Jona toko fahatelo andininy fafito izy teo andininy fafito zao ny ten'Andriamanitra Matthieu toko fahatelo andininy fafito fa noho nahita ny fariseo sy ny sadoseo marina anatona amin'ny batisana izy de hoy izy taminy rita ranaky ny menarana iza no nanoro-hevitra anareo andositra ny fahatezerana ho avy rita ranaky ny menarana iza nanoro-hevitra anareo andositra ny fahatezerana ho avy zany hoe misy fahatezerana zany ao amin'Andriamanitra fahatezerana anaty kapoaka anakiray tsy miaroaro zavatra zay hoarotsaka Andriamanitra eto amin'ity tany ty misy fahatezerana mirehatra izay tsy afahan'ny olona ozy ny tenin'Andriamanitra hoe andro fahoriana raha tsy nafoezina zany andro zany de tsisy olona ovondrena misy andro fahoriana misy fijaliana zay miandro zany akoatra am'izao fotoana zao araka ny teninao teo tika tokony tsisy masoandro akory tokony fatsena tamin'ny azo fijaliana fa tsy zay fa mbola misy koa ho avy fahatezerana ho avy fa Jesosy ihany no toerana azontsika antosirana zany fahatezerana ho avy zany ny olona zay manatona an Jesosy ny olona zay mandray an Jesosy dia afaka mandositra ny fahatezerana ho avy Jesosy ihany no toerana fantosirana ho an'ny olona anakiray te handositra ny valin'ny fahotana ho an'ny olona anakiray te handositra ny vokatry ny fahotana satria ny fahotana pasteur dia ozy ny ten'Andriamanitra fa afatesana tambony otra zay zany tambony fa misy ihany koa mivokatra sady tambony zany ny vokany hoe mety anao akory nanota fa ny ray aman-dreninao nanota ohatra hoe nanompo sampy ny olona anakiray pasteur de vokatry ny fahotan'ny olona ray aman-dreny nanompo sampy
ny zanany zafindoalika zafipaladia zafiafy hatrany amin'ny taranakavaefatra zany a de hiaran'zay valy mifahotany zay vokatry mifahotany zay noho nataon'le ray aman-dreny tany aloha tany de soa ihany fa teo zany ny jesosy kristy tompo zay azo lazaina hoe toerana fantsirana afaka miala am'izay ozona zay zany ny olo anakiray a rehefa miditra am' jesosy tsy le hoe tapaka le ozona zany ho an'ny olo anakiray zay manatona jesosy a atao délivrance tapahana ny ozona de afaka miala am'zany fahatezeranao avy zany a mivokatry ny fahotana sy ny tambo mifahotana de ao am' jesosy rery any ary mazava be ny teninao moa zany jesosy moa zany sady lay mpisorona be ketsa moa zany eto am'ty tantara ty de hoe le olona zany miandry ny fahafatesan'le mpisorona be zay vao afaka miala eto am'le toerana misy azy na firy taona manozona ny ampony any zany izy enganika faty am'zay ty mpisorona be ty mba hodiko satra manozona foana zany de manozona foana fa tsy zay am'zao andro fahasoavana antsika zao efa maty kristy a araky ny tenin'andriamanitra hoe vavony kristy pasika atsika vavony kristy famelana ny elikotsika ny fahafatesan' jesosy teo amin'ny azo fijaliana no azahotsika fiainana paster misy takalo zany teo amin'ny azo fijaliana teo hoe jesosy kristy maty a ka zay nino an'zay fahafatesany zay sy mifitsakana tamy maty zay de afaka manjosotra ny fahatezeranao avy fa jesosy kristy maty ihany ko takalon'zay de hoe tsika manana fiainana sady izy zany le toerana fantsirana noho izy ihany koa le mpisorona be efa maty raha teo vavony kristy zany hoe tsy voatery iandry ela be zany ianao hoe raha am'zao fotoana zao zany tozy ianao enganika mifaty paster vovavonjy ianao tsy mifahafatesan'ny paster zany mety no lazina fa mpisorona be fa mifahafatesan'ny jesosy kristy tompo a rehefa mino ny fahafatesan'ny jesosy ianao mino ny fitsanganany ianao a dia afaka mandosotra ny fahatezerana na am'zao fotoana zao na amino afy paster zay lay tanana fantosirana pasteur Alvarez ozy izy ny salamo 2:30 sy ny faharoa sambatra ny olona zay voavela heloka sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona izay tsy hisainy Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahany tsy misy olombelona sambatra eto ambonin'ny tany raha tsy voavela heloka lay olona pasteur Alvarez na namafisako an'ilay teninao teo itsika olombelona tokoa dia rehefa niteraka anao ny neninao ny ray aman-dreninao de tsy nateraka ho anjely tsika teto ambonin'ny tany tsy nateraka mitovy am' jesosy ihany koa fa nateraka manana n'ilay natura amin'ny mahampanota pasteur de izay le natura mahampanota atao amin'ny damasevy zay a io zany mepita ty amintsika taranaka faramandiby ary mahazo ny taranaka olombelona rehetra ary zay no mahatonga atsika hoe tsy maintsy maty ny olona zany pasteur Alvarez satria raha mbola manana n'ilay natura nampanota taranaka damasevy ianao zany a de tsy maintsy maty tsika rehetrarehetra fa zao koa nefa ny mahafinaritra pasteur rehefa nateraka indray ny olona ka mino ilay fanavotana nataon'i Jesosy Kristy tompo mandray an'ilay rahany Kristy ka nateraka olom-bovonjy de io zao mitenin'Andriamanitra hoe niarana tsangana tao amin'ny Kristy tsika manana la fiainam-baovao ao amin'ny Kristy ary de zao tsy maintsy velona mandrak'izay ihany koa avy eo tsy maintsy mandova ny fiainana mandrak'izay zany hoe vokatry lay fahotana tsy maintsy maty fa ny vokatry lay rahany Kristy zay nalatsaka ka noraisitra na nyraisinao de midika fa fiainana mandrak'izay fahavelomana mandrak'izay zay ny vokatry le izy zay ary zany ny antony itorinan'ny filazantsara eto hoe sambatra ny olona zay voavela heloka ny fanontaniana mipetraka ary de ny hoe raha toka mpanota ny olombelona anakiray pasteur firifiry atao anatin'ny tokantrano ato no mahatsiaro an'izany famelan-keloko zany ny atao hoe mahatsapy ianao fa famelan-keloko de mahatsapy ianao fahasambarana ao anaty mahatsapy ianao fiadanam-po ao anatin'ny tokantranonao ary mahatsiaro ihany keo anao fa afaka am'ireo fatotra mazo anao raha misy olona anakiray ohatra meritreritra tenony izy hoe idioka fahasambarana nefa ny vola ihany ny opelantanana ny vola reo olona tsy mahasambatra fa manampy fotsiny ihany mijanona eo amin'ny fanampina zany ny asan'ny vola ary ilaina ny vola iengany mba hanana be dehibe ianao fa tsy mitora fahasambarana ny vola fa mpanampy de zao nefany
maro amintsika am'izao fotaona zao zao no tena miaina ao anatina tebotebo lalina, miaina ao anatina fahoriana be mihitsy. Misy olona pasteur eny an-dalana eny a, ngamba tsy ataontsika hoe eny an-dalana fa na ato amin'ny toeram-pitsaboana ato, ifa miteny azy ny dokotera, ianao mila janona io fokasikara io, fa tsy mety amintsika anie zany io fokasikara zany, nahoana moa no ho asiana setroka any anatin'ny vatanao. De misy olona te hositrana izy fa tsy te hiala am'le sikara, ary tsisy fomba nefa fahana miala amin'io, fa raha tsy manolo tena ho an'Andriamanitra le olona tsy afaka pasteur. Tsika ane tao anatin'izany tsika sy pasteur Alvarez ane nifankahita mihitsy mifoka sikara taloha. Fa Jesosy manafaka atsika tao anatiny zany. Raha tsy diso gauloise be ny sikaranareo tamin'izao fotoana. Fa manafaka Jesosy. Ohatran'izany be deaibe ny tokantrano am'izao fotoana zao hoe mba natao mariage zany, manetriketrika nandaniana amina million maro, de narefa daholo reny verset tenin'Andriamanitra reny hoe ho fofoky vadiko mandrakizay ianao de amin'ny fofoky vadiko amin'ny rara sy nitsiny, zay mahazo vady de mahazo zavatsoa. Ny an'ny sasany moa de hoe ho tahina aminao ny tahina firenena rehetra ambonin'ny tany, ny vady eny de lova avy am'Jehova ery am'le invitation ry aty aorina nefany a mikorotana ambony ambany le tokantrano. De za eto de miteny foana pasteur Alvarez, zany ny atao hoe vokatry ny fahotana pasteur, tambony fahotana araka ny resanao teo, vokatry ny fahotana. Na zany izy io fahotan'le olona manokana izy mihitsy ny manota, de miteraka fikorotana anatin'le tokantrano. Na ihany koa efa nazavantsika teto hoe raha mikorina le izy, hitanao le raha mikorina, ohatra hoe nanao fanekena na nanao pacte tamina fanompotsambotany ohatra ny ray aman-dreninao, de ny antony nanaovany an'io tsy hoe amisavy ny taranany izy, tsisy ray aman-dreny mamisavy taranaka zany, fa nanaovany an'io a mba anasaovana an'le taranaka, zay ny taopony ary arovana an'lay taranaka. De nakafana foto izy tany amin'ny omby asy, na tany amin'ny adoany anankiray, na tany amina fanompotsyampy anankiray, de nanao fanekena tamin'io zany hoe mety nisy rano sotroina na sakafo nohanina tamin'ny fandatsahan-draha, mety hoe namono omby na namono biby tam'le toerana zany, de latsaka le raha, de iny le fanekena pasteur. Na iny zao ninakanina izy a, na nisotro an'le raha mihitsy a, na nisotro rano tam'le toerana, de nanao fanekena. Ao arinan'iny anefa le taranany rehetrarehetra de mibaby ozina avokoa, araka le fanazavana nentinao hoe hatramin'ny taranaka faefatra tratra daholo. De am'izao fotoana zao be deaibe tokantrano nanambady 3 taona de fa mikorotana am'izay, tratran'le misaraka am'izay. Reo tsy hoe maditra ary reo mifankaty, rehefa mandeha le rangaha de malahelo le raha matoa hoe miverena, fa vao tonga ao trano ray mandeha any ty, zany hoe tsisy tany iainana mihitsy zany, mifandroka rehefa tonga, nefa rehefa tsy mifankahita malahelo be. Reny le fiasan'le ozony reny pasteur. Raha mikorina zany reny zavatra eny ao anatin'le any amin'ny lalan'ny raha losany anatin'ny fon'ny olona mihitsy, de zay ny tsy maintsy einona, tsy maintsy tena minona ho fonao manontolo hoe efa latsaka ny le rahan'ny Kristy e, de io rahan'ny Kristy no anaovanao fanekena vaovao. Ao ianao no manao fanekena zany hoe le rahan'ny Kristy no raisinao ikorinany anatin'ny vatanao, de lasa miova mihitsy le rahany anatin'ny tenanao, de miova ny toetranao, de miova mihitsy ny naturanao, de lasa nateraka indray anao, eo ianao no manomboka le hoe sambatra ny olona zay voavela elo ka sy voasarona fahotana. Zay le hoe raha tsy misy raha latsaka averimbentsika eto foana, tsy misy famelan-kely koa zany. Hitanao fa na de misy olona aza mivavaka le olona, hoe tonga am-piangonana le olona atao délivrance zany tsy ampy pasteur, tsy hoe roahana fotsiny midevolonao de samy miala de hoe olombavonjy ianao. Ny délivrance tsy mitondra makany an-danitra, fa ny délivrance manala ny devoly, manafaka anao fotsiny ihany, fa ny tena makany lalana mizotra makany an-danitra de ny finoanao an' Jesosy ary ny fandraisanao an'ilay rahan'ny Kristy, ka mahatonga atsika ateraka indray, lasa manana fiainana vaovao, lasa manana toe-po vaovao, lasa manana fiainana vaovao. Iny le tenako teo za hoe natura vaovao, efa lasa ny zavatra taloha indreo fa toka vaovao ireo. Zay le izy zany pasteur Alvarez, ary manomboka eo a no mahatonga le olona hoe sambatra pasteur.
ain'le karazana miteny amitsika paster le ozony fahotana sy ny avokatra ny fahotana le ozony fahotana moa zany dia raha tsy mantosotra mihitsy ianao am' jesosy tsy afaka io mba ilaza zavatra vitsivitsy paster mivokatra zay hoe iny tokoa moa zany karazana ozony fahotana misy karazana aretina avy amin'ny ozony fahotana io paster ohatra zany aretina diabety zany reny aretina tsitrapanafody aretina am' rein tanareo insuffisance rénale calcul rénal misy aretina ao anatin'ny rein ao na ao anatin'ny vavony mandeha raha misy hémorragie ao anatin'ny vavonao na io marary ny atinao na marary ny poumon droite na poumon gauche vavoan'ny cancer ary rehefa miamiena na hoe marary ao anatin'ny fonao ao misy tsentsentsyna anatin'ny lalan-drany reny aretina androbe aretina reny areti-po zany areti-po zany de fa ao anatin'ny karazana ozona daholo zany na reny aretina andony verimberina fantrana zany karazana ozona daholo zany karazana ozona zany li zany raha amikorina ao anaty mihitsy le izy na misy marary lohalika na misy marary tongotra na re karazana aretina dadanao marary misy aretina nazony dadanao de mbola mahazo anao koa le aretina misy aretina efa nahafaty an'ny bebe anareo de efa mahazo mamanareo de mahazo anao koa le aretina am'zao fotoana zao ary matahotra ianao inany atao am'ty fa bebe iny lasa vokatra le aretina zay aretina zay karazana ozona daholo zay ary eo am' jesosy le rano jesosy paster araka ny tenenina atao no mikorina ao anatin'le olona zay manafaka an'le olona jesosy kristy dia marina fa nateraky marisy de taranaka vaovao mihitsy isy ifandraisany am'le rata ty aloha mihitsy ny rano jesosy paster ny rano jesosy de raha madio tsisy fahotana tsisy pentipentinota fa raha masina sarobidy indrempandeha moa dia misy zavatra nahitsiny jesosy any ao anaty baiboly eo paster misy zavatra nahitsiny jesosy any ao anaty baiboly ao i Bartimeo jamba de niantsoantso manao hoe ry jesosy zanaky davida eo mamorafo amiko ry jesosy zanaky davida eo mamorafo amiko de ozy izy jesosy atsoy aty le jamba de rehefa natsony i Bartimeo de iny nantianao ataoko aminao de mba nairatako tompo de zany tompo mahay raty ianao de sitrany izy fa nahitsiny jesosy zay tenin'ny Bartimeo jamba zay de zao fomba nagnitsiny jesosy anazy hoe ahoana moa ny ilazanao anahy fa taranaky davida marina tokoa fa raha nytetiarana hoe ihany nanteraka andranona ihany nanteraka andranona de am' josefa hoe josefa nitera ny vadiny maria de niteraka an' jesosy fa i josefa paster zay rainy vadiny maria de tsy nalalany eva tsy nalalany maria vadiny mihitsy atramin'ny ny fofony azo vady mandrapiteraka jesosy de tsy nalala zany hoe tsisy ratany am' josefa zany ny apita tany am' jesosy tsisy fifandraisana mihitsy ary zao ny tenin' jesosy mantsy fariseo Matthieu toko faharoamborapolo andiny faraky amby efapolo de zao mivakiny rehefa tafangona amin'ny fariseo dia nantany azy jesosy ka nanao hoe ahoana moa ny hevitrareo ny am' kristy zanakiza moa izy taminy zanaky davida hoy jesosy taminy ko nahoana ary davida amin'ny fanahy nanao azy hoe tompo ka nanao hoe jehova nylaza tamy tompoko hoe mipetra eo tanako akavanana mandra-panaoko ny fahavalinao mba tongotrao koa raha davida nanao azy hoe tompo ahoana ny mahazanany azy de tsy nahavaly azy na dia teny ray akory aza ary hatram'izay am'izay dia tsy sananontany azy intsony no fafahany jesosy teo amin'ny fariseo sy ny mpanoro adalàna mihitsy hoe zany ka raha tsisy ifandraisany am'y davida manko irana malala paster davida mpanjaka davida marina fa davida nampanantenan'ny tompo hoe amin'ny alalanao ny voan'ny taranaka de le mpamonjy zao tontolo zao de jesosy kristy tompo zany fa davida ne mpandatsadra ary isy fotoana davida nikiasa mba hanao tempoly fa nondra ran'andriamanitra hoe tsy mahazo manao tempoly ianao fa be loatra le raha nalatsaka ao nisy fotoana davida rehefa petraka tany amin'ny tanin'ny filistina de namono olona iny hoe namono olona tena be debe ny olona matiny tam'izay fotoana zay petraka atao ziklaky izy de manafika tanàna anakiray de vonony daholy hatramin'ny zaza mambevavy hatramin'ny zaza mandinika am'le tanàna anakiray nefa tsy adversaire akory de vonony daholy mba tsisy hovavolombelona de ohatry zay hatrany nataony davida de rehefa fotoana andeha hanao tempoly davida de ozy andriamanitra tsy mahazo manao tempoly anahy ianao fa betsaka loatra ny raha nalatsaka ao jesosy de tiana marina hoe zany e tsisy rano davida mikorina atao anatiko fa ny rako tena raha madio tsisy pentina zay raha zay rano jesosy zay ny tian'andriamanitra ikorina ao anatinao ary io raha io rehefa tonga ao anatinao de manafaka ny ozona rehetra na ozony fisaram-panambadiana io na ozony fahazaran-dratsy io na ozona manao na ozony fantrana tsy mety tavavoaka amin'ny fiainana mihitsy io na ozony fampotehana na ozony aretina io rehefa le rano jesosy no inonao fa mikorina ao anatinao raha tsisy fangarony raha mahery raha manadio manamasina
de tsy maintsy afaka amin'ny fahazaran-dratsiny ary afaka hatramin'ny fakana mihitsy paster ary tsy vitany hoe raha ihany mikorina paster fa io rano jesosy io rehefa atsoina paster de tonga ihany koa nyfanay masina miaraka amin'izy io tena fifaliana ho an'ny fanay masina mihitsy a no tonga ao anatin'le olona rehefa ao anatin'le olona le rano jesosy de tonga ihany koa le fanay masina de tena tafafindra mihitsy le olona paster am'izay fotoana zay voaro amin'ny valin-dra voaro amin'ny valin'ny fahotana voaro amin'ny fanamelohana izay anamelohan'ny devoly azy ny devoly ne manameloka ary manaraka koa paster de zao le fanamasinana sy le fanamarinany rano jesosy zany paster tsy azo amarina amin'ny endrika ivelany hoe manao akanjo manokana ianao manao akanjona mpivavaka be manokana ianao ohatra misy karazan'olona zao a amin'ny atom-pivavahana anakiray zay tsika moa tsy hakanonona anaram-pivavahana hoe manao akanjo manokana mihitsy a dia ohatrany hoe lasa ohatrany hoe ajaina be mihitsy tamin'ny andro taloha dia ny mpisorona be paster de manao akanjo manokana mihitsy ary rehefa mandeha ny mpisorona be dia matahotra daholo ny olona rehetra iny mpisorona be fa vao miteny fotsiny mpisorona be tamin'izany fotoana zany fitsaka daholo ny olona rehetra ijosoa ry amin'ny bokony Zakaria de mpisorona be fiderin'ny olona azy ivelany zany josoa mpisorona be zany de tena masina be mahery be tena efa tsisy petipetiny ota fa tsy zay ny fijerin'Andriamanitra azy fa ozy ny bokony Zakaria manao hoe josoa maloto ny fitafianao eo amin'ny rehefa Andriamanitra mijery any josoa mpisorona be de zao nitsangana teo anilany Satana miapanka azy eo anatrehan'Andriamanitra ary manao akanjo maloto josoa mpisorona be zany misy karazan'olona zany paster amin'ny endrika ivelany ohatrany hoe madio fitafiana ohatrany hoe mpivavaka be ny endrika ivelany manana anarana be mihitsy tsy haiko zay anarana isalorany fa ny tena marina ny ara-panany ao anatiny no mikonty fa tsy ny ety ivelany le anatin'ny fanahinao le akanjo fitafi-panahinao no mikonty hoe madio hoe fitafianao ara-panahy fa ijosoa mpisorona be raha fijery azy ivelany de masina be madio be mahery be fa iny izy zany fijerin'Andriamanitra azy maloto tam'izay fotoana zay moa Andriamanitra nyteny tamin'ny anjelika Mikaela manao hoe soro ny akanjo any aminy ry anjely a de mpanaova akanjo madio izy zany hoe raha tsy le rano jesosy mihitsy mikorina ty anatsika de tsy afaka ny adio mihitsy ny fitafitsika ninina fomba isehontsika ivelany ninina filazan'ny olona atsika ninina anarana hoe tsika eo amin'ny tsy haiko hoe na hoe paster na hoe presbytera na hoe mpanao délivrance na hoe diakona na hoe lolona ninina anarana hoentinao tsy ny anaranao zany mikoty eo anatrehan'ny tompo fa ny toe-panahinao sy ny toe-ponao tena madio ve tena efa an'Andriamanitra ve efa tsisy fahalotona tsisy petipetina tsony ve fa raha ny rano jesosy marina no korina anatinao dia anomboka adio ny fitafim-panahinao anomboka voasasy ianao ho afaka amin'io zany ianao ary hitanao fa olo-ba vao tanteraka paster ao amin'io rano jesosy io no zava-miafy ny tena fiainana mihitsy pasteur Alvarez io moa zany tsy de hoe hitany maso tsony hoe aiza moa zany raha zany andraisako azy satria mety misy olona ne mametraka an'izany fanontaniana zany aiza zany zalamba ahitako azy fa ny marina de le teny soratra masina manao hoe amin'ny fo no inona azahoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena zany hoe amin'ny finoana no ahatakaranao izay fahamarinana ny tenin'Andriamanitra zay de teneninao vavanao izy de inonao fonao de eninao mihitsy izy io hoe misy zavatra miova any anatiko zany mikorina any anatiko zany zavatra zany ary araka miteny paster Alvarez teo marina be loatra ny hoe miaraka amin'iny de misy famangininy fanamasina manokana de mamangy le fanay masina de lasa olona ara-panahy ianao de atramin'ny fijeriny masonao ny fomba fisainanao mitoetranao manontolo lasa miova mihitsy zany paster aorinan'zay le hoe fandraisana ny fanamasina zay sy fandraisana n'le rany Jesosy Kristy Jesosy raha ohatra niala teto ambonin'ny tany pasteur Alvarez ka niakatra any akany an-danitra ka ny seo teo anatrehan'Andriamanitra ray de ny zavatra nataony dia naneo an'izay mariky ny famonjeny zay ary Jaune apôstôly de nahita ny hoe nahita aho ozy zanak'ondro tahaka nefa voavono tahaka nefa voavono tsy izy akory fa Jesosy Kristy tompo nitondra n'lay iraka nampanaovan'Andriamanitra azy hoe vita ny famonjena ary nitsofoka izy tao amin'ny toeram-boninahany ny seza fiandrianany de nandatsaka ny fanay masina izy avy eo ho an'ny olona rehetrarehetra zay mino zay nidikan'le hoe na mpisorona be azy nidikan'le mpisorona be azy avy atsika foana hoe Jesosy tsy hoe mbola mandohalika am'izao fotoana zao de voasazo mandohalika eo foana Jesosy tsy mandohalika atsony fa
lay sorona nataony lay fanavotana nataony lay rana latsany naseho teo anatin'andriamanitra de manan-kery mandrak'zay zay ny mampisorona be azy fa jesosy kristy tompo am'izao fotoana zao de efa manana maso takan'le lafo ny mantarehany de takany masoandro mamirapiratra amin'ny heriny efa ho avy tsy ho eleny am'rahamanlanitra izy paster ka ny olona zay mino raha zay nalatsany mandray an'io raha io a de lasa manana fiainana vaovao manana toe-po vaovao a de miovatra any amin'ny fomba fiteny na ny fomba fitafy ety ivelany zany a tsy asina resa be fa de efa manana andrahan jesosy anao fantatrao ihany ny tokony ataonao a ao anatin' zany a rehetrarehetra izany ka dia ho faranantsika ty fotoanandroany ty ivavaka ho anao ny tenako am'izao fotoana zao teny tsotra ny angatahnao androany a mino fa na de mpanota be ozy angamby anao hoe za hoe de mba homendrika an'zany tsy tonga iantsony marina ny tompo fa ny mpanota mba hibebaka mibeba ny fahotanao dikany hoe mibebaka pastera tsy hoe isan'andro ianao mibebaka foana fa ny fibebahana de fahafozana ny fahotana indre mandeha anao mafony fahotanao ary tsy miverina am'zany tsony mandrakizay de ohatran'izay ny atao hoe fibebahana ary ny olona mibebaka no afaka mandray an'zany raha ny kristy zany ao anatiny a afaka mino an'zany a de mitondra fiovana ho azy a zay rahan jesosy zay ivavaka tsika raha eo amin'ny anaran' jesosy a misaotra anao any am'zany fampianaran' zany nampianatra makasika ny atao hoe tanàna fantosirany izahay tao amin'ny Josoa toko faharoapolo tsy izy akory zany toerana fantosirany zany fa enao rery ihany jesosy saika notroambato lay vehivavy azon'olona tanana ny jangajanga fa rehefa nandositra tao aminao izy de tsisy afaka nanameloko azy mihitsy tsisy afaka nanameloko azy ndray andro ao anatin'ny baiboly ihany ko dia nisy kapiteny anankiray zay nanana ny mpanompo ny tena tao anatin'ny aretina mafy tsy hitatsony hoe aiza no lalana izorana fa rehefa nandositra tao aminao izy dia nositranonao ny mpanompo ny andriamanitra ndray andro nisy vehivavy anankiray eo am'liko toko fahavalambifolo zay tratra ny tsindry azolena fa nalain'ny olona ny fananany de rehefa nandositra tao aminao izy dia ainao natao ny zavatra rehetra be dehibe am'retonoloretonao anatin'ny ady mafy am'izao fotaona zao tsy haintsony hoe aiza ny antosirana kanefa mazava ny teninao teo tompo fa rahandroandro ndreo no manapa-kevitra tena hibebaka rahandroandro olondreo tena manapa-kevitra anompo an'andriamanitra rahandroandro olondreo tena vonona ndray any rahany jesosy kristy de no eveky tompo fa ity fotoanandroany ty a de fotoanany fiovapo fotoanany tena hoe fiainana be dehibe am'retolondreto ary hitarika azo hoany amin'ny fiainana mandrakizay mihitsy zany fandraisana an' jesosy zany za de mivavaka tompo mba anokafan'ny olona ny fony androany ary hidiranao malalaka ao am-poniny tsiraray avy a mba ho velona izy andriamanitra ary mba ho voavela heloko izy satria sambatra ny olona zay voavela heloko sy voasarina ny fahotany a ary sambatra ny olona zay tsy isain'ny jehovah heloko a ary tsy misy fitaka ny fanany misy olona marary be am'izao fotoana zao zao atao anatin'ny tokantrano ato famelan-keloko anylainy tompo de ho sitrana izy zany hoe nisy fahotana ary eo aretina mahazo azy io de ozony fahotana ozony fampotsampy ozona avy any amin'ny razam-bely tany ilotany mila famelan-keloko izy jesosy a imbetsaka ianao tao anatin'ny baiboly no nilaza tam'ireo olona zay nila fanasitranana manao hoe anaka voavelany helokao de sitrana le marary zany hoe maro de maro tompo ao ny olona mila famelan-keloko a ary etsy an'zany ty olona ao anatin'ny tsy fahasalamany ty za de manona fanasitranana ho azy a raisy ny fibebahany andriamanitra raisy ny fekekeloko ataony andriamanitra ny fanenenana sy ny fahafoza ny fahotana raiso izy jesosy am'izao fotoana zao diovy amin'ny rano masina zany fahotana zany mba ho afaka tanteraka izy a amin'ny anara maheran' jesosy kristy afaka ianao amin'ny anaran' jesosy sitrany ianao amin'ny anaran' jesosy a ho tahinany ianao amin'ny anaran' jesosy a misaotra indrindra tompo amen amen edy tompoko ny fitahin'andriamanitra de eo amintsika izy ireo na resy azy no ny am'raha zanak'ondro sy miteny filazana azy zay tenin'andriamanitra zay no ametrana ny veloma mahafinaritra ao atsika ny rahany kristy de mariky ny fandresena ao atsika ary ny fahavalame folo volana avrily moa zany pastera de ankalazan'ny pasika tsika fa tsy arovana indrindra ny andro sy ny nandatsahan jesosy kristy tompony rany na le hoe pasika ozytsika manasanao andro alaka misy io a de famboary de n'zao ny fandaram-potoana fa de ny akaiky indrindra moa zany de ilay séminaire lehibe ataontsika mandritra ny telo herinandro fahenina volana avrily fa telo amby folo faharoapolo volana avrily a ao anatin'ilay fanafinkanana valimbavaka sy ny fahaizana manompo an'andriamanitra de samy ho tahiny tompontsika tompoko veloma tompoko
manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy, manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy, ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, maraina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur Rankiary Malala Heritina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivona. Manasa antsika rehetra tompo.